sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Hoy Andriamanitra hoe iantsoa izy ary hoenoiko, ombako amin'ny androm-pahoriany, ahafako, omeko voninahitra, hovokisako andro sesehena. Salamo 7:10. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarahabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ety onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna tsika eo ve jiaby tratra n'izao alahady voalohany amin'ny karemy amin'ny taona di amin'ny ty taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady voalohany amin'ny karemy izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe karemy fahafoizana ho an'Andriamanitra. Indeo renesitsika irevaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Deutéronome. Hoy Moïse tamin'ny vahoaka, ho raisin'ny mpisorona ny sobika eny an-tananao ka hapetrany eo anoloan'ny hôtelin'ny Tompoandriamanitra ao. Ary hiteny eo anatrehan'ny Tompoandriamanitra ao ianao ka hanao hoe: ny raiko dia arameanina efa saika maty. Nidina nankany Ezipta izy, nomban'olombitsy, dia zary mpivahiny tany. Tao izy tonga firenena lehibe sy mahery ary maro. Mafy ny nitondrany Ezipsianina atsika, fa sady nampahory atsika izy no nampanao fanompona mavesatra atsika. Koa nitarena tamin'ny Tompoandriamanitra ndrazatsika isika, dia nohenon'ny Tompo ny feotsika, nojereny ny fijaliantsika sy ny fantrantsika ary ny fampahoriana atsika, ka tanana mahery sandry ahinjitra, fangorahana lehibe ary famantarana amampahagagana no namoahan'ny Tompo atsika avy tany Ezipta.
nitondrantsika ao amin'ity toerana ty izy ary nanome atsika an'ity tany ity dia tany tondra-dronono sy tantely. Ko ankehitriny ry tompo, inty aho mitondra ny santatry ny vokatra ny tany efa nomenao ahy. Dia apetrako eo anoloan'ny Tompo Andriamanitra ao izany, ka iankoka eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitra ao ianao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe, taratasy ny masindahy-polo apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havagna, hoy ny voalazan'ny soratra masiny, eo akaikinao ny teniny, fa eo ambavanao sy ao amponao dia ny teny finoana izay torinay. Ka raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa i Jesosy no tompo, sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy ho velogno, dia voavonjy ianao. Satria ny finoana amin'ny fo no azahoana famarinana, ary ny fanekena amin'ny vava no azahoana famonjena, araka ny tenin'ny soratra masiny hoe, izay mino azy tsy mba homenatra, tsy misy hafa na jody na jentily, satria ny tompo ray ihany no iombonan'izy rehetra, manankarena izay rehetra miantso azy, fa izay rehetra iantso ny anaran'ny tompo no ho voavonjy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaoragna ny Andriamanitra.
tompo mameko seterito nilalanao lalako sitrako mombantsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masigny de Jesosy Kristy nosoratany Masinda Luka voninahitra ny eo anao ry tompo. I Jesoa dia feno fagnahy masigny ary nimpody avy tagny Jordany ka nindesy ny fagnahy tagny agny efitra 40 andro sady lalany devoly fagnahy izy tagny no tsy nihinagna na ino nandritra zegny 40 andro zegny. Ka izy koa fa tihinagna izy efa marikitry tapitry zegny fotoagna zegny dia hoy ny devoly taminazy. Izy koa zanak'Andriamanitry marigny anao aseva tonga mofo baka io vato io fa hoy Jesoa taminazy efa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny ologno fa teny jiaby zay aboaka ny vavan'Andriamanitra. Dia nindesiny devoly niakatra tagny amin'ny tendrombohitra avo araiky koa izy ary naseho no azy ndraiky mitompo maso fanjakagna jiaby am'izao tontolo zao ty ary hoy izy koa tamin'i Jesoa amezoko anao avokoa izao fagnapahagna rehetra izao ndraiky voninahitra jiaby satria efa namezagna zabaka zo ke mba amezako le olo tiako kosa. Koa izao ary izy koa miankohoko aminaka anao dia amiako anao avokoa i raha jiaby io. Fa izao navalin'i Jesoa azy efa voasoratra hoe ny tompo Andriamanitra ihany no ivavahagnanao ary izy rery ihany no ho tomponao. Dia nindesiny tagny Jerosalema ndraiky koa izy ke napetrany teo an-tampony tempoly ary nivolagnany hoe izy koa zanak'Andriamanitra marigny anao mitandatsaha agny ambany agny edy fa efa voasoratra baka hoe namezany didy ambigny anao ny anjely ary hitondra anao eo an-tagnany izy ireo ke naongotronao aby tsy tafotohigny amin'ny vato na hely. Fô namaly Jesoa nagnano taminazy hoe efa voasoratra hoe tsy angala fagnahy tompo Andriamanitra anao. Izy koa fa tapitry nagnano zegny fakampagnahy zegny nizy rehetra izao rehetra zao ny devoly dia niala taminazy nandao azy aloha mandra-piaviany fotoagna indraiky koa. Izany ary kankalazontsika ny teny ny tompo dereneo anao ry Kristy. Kristianina havana amin'izao alahady voalohany karemy izao dia apetraky ny eklizy mazava amin'ny alalan'ireo vakiteny fahady sady diany fiainana lay fiainana andrandraisika amin'izao baka izao ady sady dia tsy teny vaovao amintsika zany averimberisika matetika io fomba fiteny io zay samy milaza miara-mahita fa sy fomba fiteny fosiny fa manambara fivampenitra mahery vaika ary io no fiainansika azy no io ady sy dia io no mahatonga ny eglizy mianso antsika rehetra isika olo raika ziaby hiatrika an'izao synody zao tsy misy avakavaka
mba hafahasika miatrika izay ady sy mainsy atreasika ka ady ahafahasika miroso amin'ny tena dia manasansika anararoatra izao karemy izao ry kristianina ava malala mba hikatroka bebe kokoa amin'ny sinody ahafahasika mametraka torolalana entina miady amin'ny rasy manapotika ny fiainansika ametraka torolalana manoro asika ny dia sy mainsy ataosika ka hatonga asika olo dehibe amin'ny finoana ho isika ka amin'izay ho eglizy olo velomin'ny batemy miara-dalana miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona zary missionnaire ka isika amin'izay no Kristy mpiarabelona amin'olona ka izao kareny izao tokoa ny ry kristianina havana no ivelomasika bebe koa ka lazaisika ny loharano sy ny fototra ka ankalazasika ny loharano sy fototra ary tanjona ny fiainansika dia ny fisanganako velona zay ankalazaisika amin'ny paka izao ka izao karemy izao dia hitondra sika amin'ny paka ary misy node dia azo lazaina ihany koa fa hitondra sika amin'ny paka inona moa ny paka fandalovana amin'ny fiainana sy zarizary ka mampiditra sika amin'ny fiainana mitondra fivelarana ny maholona sy ny olona manontolo ary dia izay no tanjony izao sinoda izao ahitondra sika ivelona ny finoasika ilay finoana izay mifototra mivahatra amin'ny fisanganako velona ny finoana ho isika sy tany malemy anorenam-pangady fa tany lona ka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hamokatra be arak'izay sitrak'Andriamanitra izay ka izay indrindra izao kare izao sinoda izao dia vanim-potoana hiasasika n'ilay tany mpinoanysika mba holonaka tokoa ka hamokatra bebe kokoa hamokatra sarasara kokoa ka ahatonga sika anana ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika araky ny izay nampianarina sika zay ka ahatonga sika ho eglizy olona velona ka anorina eglizy tranoben'Andriamanitra ry kristianina ava malala amin'izao alady voalohany karemy izao dia sy mainsy miatrika ireo fakapanahy izay mikiky ny fiainansika na manao akory io fiainansika io manana ohatra velona isika amin'izany dia i Jesoa ao amin'ny evanjely izay voandrenesika teo hitasika ny ady tamin'ny fakapanahy ka aza manofosika aza nieritreritra fa misy tokoa ny fakapanahy fa amin'ny ady dia tsara no mametraka rehefa andeha ady dia sy mainsy fantatra inona no fiadiana hoentina miatrika an'izay ka izay indrindra no ambaran'ny evanjely amin'isika raha atao hoe nitetikady zany no hoenisika amin'izao alahady voalohany amin'ny karemy izao zany hoe rehefa vita batemy Jesoa dia nentiny fanahy masina niatrika ireo fakapanahy ka isika koa zany dia sy maintsy miatrika an'izay fakapanahy izay ary zay no antony ilaisika n'izao sinoda izao zany no antony izao karemy izao mba ahafahasika miatrika an'izay fakapanahy izay ho indrindra ny evanjely voandrenesika teo tamin'izany andro zany Jesoa dia feno ny fanahy masina ary niverina avy tany Jordany ka nenti ny fanahy masina tany anefitra 70 andro sady nalay ny devoly fanahy izy no sy nihinana na inona nandritra zany andro zany ka nona no nitapitra izany ka raha fakafaka isika vetivety ireo teny ireo dia mavesa-danja nentiny fanahy masina zany hoe azy ny fanahy masina no manampy asika hiatrika ny fakapanahy ary
tany anefitra zany hoe tany gaza na efa nazava isika tamin'ny alarobeny lavenina zany hoe miteraka nofinofy mety very isika ao anatin'izay very fanahy-mbola velona noho ny anoanana ary de ny fadianina ihany koa izy io le ambarasika fa zavatra ilaina zay fifadiakanina zay amlasika ny tenasika mba sy ny kibo mbola hoentsika ny dikany rehefa avy eo ny kibo no hitarika sika fa ny fo ary ny fanahy izay soloviny fanahy masina manapirofo zany fa nandray ny rofosika koa Jesoa niomana tanteraka amintsika izy nanaiky ho fahotana ho isika mba anapotika ny fahotana ary izay no hitasika rehefa amizoma masina izy nanapotika ny fahotana ary dia nandresy ny fahotana lay faratampony amin'ny fahotana moa ny fahafatesana dia misangako velona izy karaha miaina ny mahazanak'Andriamanitra sika ary sika ry kristianina havana dia sy maintsy misedra fakapanahy tahaka an' Jesoa sy hoe mitady fizaliana na fahoriana na tadiavina zay fakapanahy zay sanatria zany sy mitady an'izay sika fa noho ilay toe-pahotana ao amintsika ary zay no nyresiny Jesoa isika izy zay sy nanota dia nanaiky ho fahotana ka io toe-pahotana io no mitondra sika amin'ny sedra ny fakapanahy ary dia io ny hitasika amin'i Jesoa amin'ny evanjely ka raha nampianatra ka izay indrindra sy ny fakapanahy na ny fahoriana zany no tadiavina fa miombonana amin'i Jesoa ka raha miombona amin'i Jesoa sika dia andesy n'izay fakapanahy izay profony zany raha nampianatra sika ny vavaka nge i Jesoa sy nampianatra sika hoe omeo anay anio ny fahoriana isan'andro na ny fakapanahy na isan'andro fa nampianatra sika izy hoe omeo anay anio ny anina sahazana isan'andro izany hoe ny maha ivelomasika ny mahazanak'Andriamanitra sy mandeha ho azy zany ny fiainana mahazanak'Andriamanitra raha fitinina fa maro ny sedra sy mainsy etrehasika ary izao kareny izao no hoentiny ireo zay miomana amin'ny batemy alalan'izany raha fitinina zany araka nylazaisika teo am-piandohana dia ady sady dia ny maha tabernakla velona sika ny maha génération mpanorina sika ny maha eglizy miaradia miombona mandray atanana sika ka ahafahasika miroso lalindalina koa atrany ady amin'ny rasy amin'ireo zavatra rehetra manapotika ny fiainasika sy ny fifandraisasika rehetra na amin'ny zavaboary na amin'ny tontolo iaina na amin'ny sika samitsika na eo anivon'ny tontolo mpinoana araky ny efa fampianarana iverimberenasika matetika ary ireo zany no sy mainsy edivasika zay manapotika nyreo ady amin'ny rafitra mitarika asika amin'ny rasy satria isika no manangana ireo arasina maro manimba asika ka izao vanim-potoana ny karemy izao no arodasika ireo rasy ireo rafi-pahotana ireo amin'izao vanim-potoana ny karemy izao no ezasika an'izay fa izay ihany koa no etrehasika amin'ny fanaovasika ny synody ka anavozasika ny tontolo mpiainansika ny tontolo iainansika ny tontolo mpinoasika sy ova izay raha sy efa miova ny fotsika ary dia izay no fampianarana tiany eglizy aroso amintsika amin'ireo vakiteny atolony amintsika amin'izao alahady voalohan'ny karemy izao zay azo ansoina hoe alahady fiadiana amin'ny fakapanahy ka mitondra sika makany amin'ny fiainam-baovao atolotra ny paka ady amin'ireo fakapanahy telo zay azo lazaina fa mamitina ny fakapanahy rehetra mikiky ny fiainansika ka ndeha ary ry kristianina ava malala andinika ireo fakapanahy telo reo sika ary ampifandresika amin'ireo vakiteny roa voalohany ireo fakapanahy telo enisika ao amin'ny evanjely ny voalohany dia sy inona fa ny fitiavatena zay nisedran'i Jesoa ka namaleny ny fahavalo hoe sy ny mofy ihany fa ny tenin'Andriamanitra no mahavelona
rehefa nalainy demofanay anovany vato ho mofo i Jesosy, tandindy ny fitiavatena io mofo io. Ny kibo no nataon'ireo tia tena ho Andriamanitra. Hitasika zany amin'izao fiainantsika sarotra izao. Ny sakafo manambara ny fitodiana amin'ny tena, ampianarin'i Jesosy ary isika hiady amin'izany fakapanahy izany, ary izay ny tiany Papa ampianarina amintsika amin'izao kareny izao, ka sy ho ketraka amin'ny fanaova soa isika, zany hoe sy hifikitra mikibosika. Ka izay indrindra no avalon'i Jesosy raha miteny izy hoe sy ny mofo ihany ny mahavelona, fa ny tenin'Andriamanitra. Ary fantatra sika fa sy iza no tenin'Andriamanitra fa i Jesosy ihany. I Jesosy nanavitra ansika dia nanaiky ho tongolombelona, na dia sy mpanota aza izy, dia nanaiky hiady amin'ny fakapanahy mba ahafahasika koa miady amin'ny fakapanahy atolotra ny fitiavatena sy ny mofo ihany, fa ny tenin'Andriamanitra ny mahavelona. Milaza miara-mahita isika na ireny fanapotehana ny zavaboary na ny fifandraisasika samysika eo amin'ny tontolo mpiainansika eo anivon'ny fiarahamonina dia vokatry ny fitiavatena, vokatry ny fifikirana amin'ny kibo natao Andriamanitra. Raha mijery ny tontolo mpiainansika ny fiarahamonina isika dia azo lazaina fa vokadrasin'izay kibo natao Andriamanitra izay no manakorotana ny fiainansika ankehitriny, na eo anivon'ny fanatontoloana izany, na eo anivon'ny fiarahamonisika andavanandro. Ezaka ary sika vokatry ny fivahampenitra mahery vaika hiainga avy amin'izao synôda izao, amin'izao kareny izao, iroso amin'ny fibebahana, ka andray ny tenin'Andriamanitra ho ivo-piainatsika sy eo anivon'ny fiainatsika, amelona an'izay fiainansika izay. Ka na dia ilaina aza ny vola ozatra ny fiainana dia hitondra amin'ny fivelaran'ny mahaolona araka ny fampianaran'ny Eglizy. Ary izay ny tsy maintsy ezansika ary hidirasika lalindalina kokoa hatrany amin'izao synôda izao, araka ny tenin'ny Kristy dia oka ametraka ny Baiboly eo anivon'ny fiainansikasika, oka ny fianakaviana andray ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainany, aoka maka ny tenin'Andriamanitra sy andalina ary iaina izany. Katolika aho, ka laliniko izay noko manambara ny lalako omban'ny famakina ny tenin'Andriamanitra, ka mahazo toary ry kristiana hava. Fa indrindra amin'izao kareny izao, amin'izao sika miatrika ny synôda izao, amaky ny tenin'Andriamanitra, amaky ny Baiboly. Ny fakapanahy faharoa nanjoan'i Jesosy ary manjoansika ihany koa amin'izao ady sady dia eo amin'ny fiainasika izao, dia isika mitady hanompo Andriamanikafa no ny fahasarotam-piainana, dia mitady ampifangaro zavatra maro isika, ary dia mandeha aza amin'ny toerana sy tokony aleha, ary dia araky ny fomba mpiteny mivadika amin'ny finoana azy, mivadika amin'ny finoana, satria very fanahy mbola velona. Mila manao discernement isika, mila manao sivana isika, mila mandalina ny finoana, ary zay no ezasika amin'izao vanim-potoana ny kareny izao, ary zay no ataosika midinika rehetra, ataosika amin'ny synôda. Antitra terin'i Jesosy ao amin'ny evanjely ary fa ny Tompo Andriamanitra irery ihany no ivavahana, izy no tompoina, izany hoe anolorasika ny tenasika, ary zay no nataotsika tamin'ny batemy. Ka engany amin'izao karemy izao, amin'izao synôda izao, iverina amin'ny Tompo araky ny voalazan'ny pretra amintsika tamin'ny fanosorana ny lavenina isika mibeba ary minoan'ny evanjely. Kararotsika tokoa izao vanim-potoana ny karemy izao, ivavaka tokoa isika, mila fivavahana ny fiainasika sirairay, ny fiainam-pianakaviana, oka amerina ny fomba mahazatra hatramin'izay dia nivavaka alohan'ny matory, nivavaka alohan'ny sakafo, anivavaka ny lorana ny andro, ny fanaovasika ny toko chapelet, zany hoe anompo an'Andriamanitra isika. Ka amin'izay izy no ampanjakasika amin'ny fiainansika, ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anaovasika ny zava-drehetra. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no anao ny asa sika ho isika, ka izay indrindra no anasana sika
fianakaviana eglizy kely iverina anao nefa nataosika raha ohatra sanatria somary adinidiny le sinina izany ararotsika zao karemy zao isaky ny sabosy andro ny fianakaviana ary indrindraindrindra anao ny alahady anambarasika fa Andriamanitra no tompo isika. Ny fakapanahy fahatelo nanjoan'i Jesoa ary manjoa asika ihany koa dia ny fitadiavana voninahitra ary dia io dia matetika mahavoa asika fandrindra tatoato amin'ny resaka hoe fitadiavana seza ka mifanilikilika na dia ao anatin'ny fianakaviana aza ka aoka enosika sara zay nambaran' Jesoa mikasika an'izay hoe izy no atao voalohany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no atao sika rehetrarehetra hoe mason-dahapoly. Ka inona moa dikan'izay hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia ny manome toerana voalohany an'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika hikasaka mandrakariva izay soa iongonana ary araky ny fampianarana ny Papa ho isika sy ho ketraka amin'ny fanasoavana amin'ny asa fanasoavana fa izay no manambara fa mametraka an'Andriamanitra oloa laharana mandrakariva. Io fakapanahy fahatelo io dia ny fitadiavana ny tany manle manorenam-pangady nefa efa nazava isika fa ny finoana dia sy tany manle anorenam-pangady fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka hamokatra be. Isika mitady ny voninahitra fa sy mitady tany malemy ka isika mitady voninahitra tokoa manko dia mitady manilikilika ny hafa manao lainga sy vitapitaka fa araky ny lalàn'ny azo fizaliana dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fanompona zany hoe fahafoiza rehefa nao mahafoy dia manome voninahitra an'Andriamanitra ady sady dia ny fiainana ny dia ny fibanjinansika ny Jesoa mifansika amin'ny azo fizaliana ka mahatonga asika koa mahafoy ny tena sika ary vonina anompo sy anasoa ny hafa. Io ny politika lavorary ho isika teo ao an'ny Papa ao amin'ny ensiklika Fratelli Tutti ary ny fiazana manao ny soa amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanompona sy ny fanasoavana ny hafa no anentana ny Papa asika amin'izao karemy izao. Io no ambarany vakiteny voalohany bokin'ny Deutéronome mieky ny finoan'ny vahoaka voafidy ka voavonjy antsateriny vakiteny faharoko izany amin'ny taratasiny mason-dahapoly raha mino ny Kristy dia ho voavonjy ny finoana ompo sy ampahamarinana ary arahinasa amin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fanompona no azahoantsika ny famozena. Ararotsika ary kristianina havana izao vandim-potoana ny karemy izao mba hifikirasika amin'i Jesoa andresesika ny rasy ka entitsika ao am-posika ao izy sy ny fitafisika ny roviditsika fa ny fosika esorsika ireo akombrema maro isan-karazany vokatry ny fakapanahy olombelona isika milololanitra ka mety olena mandeha tany ka mety hosolafaka ka oka atoky ny famindrapon'Andriamanitra. Ararotsika ary zao vanim-potoana izao iombonasika amin'i Jesoa amin'ny alalan'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra amin'ny fanaovany soa amin'ny famolahan-tena ary indrindra amin'ny alalan'ny vavaka ka oka isika ihany koa anantona ny sakramenta ny fampihavana fa zao ny andro sara ka raroty ry Jesoa tompo ampio izahay mandritsy izao karemy izao mba ho afaka amin'ireo fakapanahy mila andrendrika anay ireo arinan'ny tany mamitaka anay mitondra anay amin'ny illusion na za mampanonofy anay afao zahay sy ho raikitra amin'ireny arena mamitaka ireny afao amin'ny voninahitra mety andrendrika anay engany ny fonay ho fenonao mandrakariva ka anjakanao aneny fonay ka ahay ampanjaka ny fahamarinana sy tena ny fifankatiavana mariny izahay ampanjaka ny rariny sy nisiny hikasaka mandrakariva ny soa iombonana ka zary eo ve manorina etoea faindrindra amin'izao sinoda izao ka
ho eglizy miaradia tokoa, velona velomin'ny batema mandray atanana ka zary tabernakla velona. Ry Maria renina io ianao no tabernakla velona ka engany i Jesoa engany Jesoa anjaka ao aminay koa ka tonga anay ho tabernakla velona mivavao anay. Ry masinday Josefo ampianaro zahay anatanteraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ka na dia mafy aza ny ady atrehana no ny vavaka ataonao dia andresiny rasy izahay, ary na dia mideza aza ny dia araky ny hira ataonay dia ho todo soamantsara ampaka izahay ka anjaka ny fiainana mahazanaka ka ankalaza ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ka ahita ny fivelarana maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.